sao no anontanianao de aoka fa Makivy tsy mety sasatra sikatily asa fatratra Okay, bavaka isika rehetra. Tonga amin'ity fotoana malalana ity indray zahay ry Tompo Andriamanitra eo ka dia misaotra anao amin'izany. Manakambara aminay indray ianao amin'ity fotoana anio ity dia mangataka aminao izahay ny mba hanazavanao ny lalanay ahafantarany marina izay tena sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana zavavaka izany. Amen. Ry sekolady malala ho amin'ny rehetra ny fahasoavatra sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra valahatra otoriana amin'izao alahady fahatelo amin'ny ady vainty izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Matio. Matio toko faha 1:20 andiny faha 1:20 ka hatramin'ny andiny faha 5:20. Matio toko faha 1:20 andiny faha 1:20 ka hatramin'ny andiny faha 5:20. Toy izao no fivakan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina tokoa amin'izay nateraka ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe no Jaona Mpanabatisa, nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy. Ary hatramin'ny andron'ny Jaona Mpanabatisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombaina ary ny mpandrombaka makazy ankeriny, fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'ny Jaona. Ary raha mety mandray ianareo dia izy no ilay Elia izay ho avy, izay manantsofina ho ety miaino aokizy iaino. Amen. Mety efa nijery angamba isika ny baibolin'ireo namantsika katolika ireo, fa ny azy nisan'ny boky ao amin'ny testamenta taloha dia tsy 7:30 fa mihoatra noho izay. Misy boky hafa zany ao amin'indrareo fa tsy atao amintsika dia mety gaga angamba antsika fa hoanareo boky ireo fangareo diso, fangaha zavatra tsy izy no anatin'ireny dia izao tsy hoe diso no anatin'ireny. Aleo tonga dia ambara amintsika fa sao dia misy miteniteny foana manko any dia aleo tonga dia ambara eto tsy diso akory ny ao anatin'ireny. Saingy izao ireo boky rehetrarehetra ato anatin'ny baiboly dia ireo boky izay manambara ny amin'ny Jesosy. Averiko, ny boky rehetrarehetra ao amin'ny baiboly dia ny boky manambara ny amin'ny Jesosy. Raha ny marina moa dia hoe ny marina momba ny Jesosy no ambarana. Zany hoe misy boky izay marina ny zavatra lazainy saingy tsy mitondra ho ao amin'ny Jesosy. Ary mety misy boky raha manambara momba ny Jesosy saingy tsy marina no ambarana. Eto fa lazaina ny antsika koa fa sao dia mba maheno an'izany tsika any rinana. Misy an'izany apokalipsy nosoratan'ny Tomasy zany, misy an'izany filazantsara ny Petera izany, misy an'izany filazantsara ny Jodasy zany, misy zany. Saingy izao ireny boky ireny dia hita mihitsy hoe tsy mitondra ho ao amin'ny Jesosy, ka ny famonjena dia ao amin'ny Jesosy ihany fa tsy misy akoatran'izay. Zay tsy no niraisana an'ireny boky ireny.
de mety gaga indray ary tsika misy boky arato tsy de hita manambara an' Jesosy. Tena manambara an' Jesosy avokoa ny boky rehetrarehetra ato amin'ny baiboly. Na ny tonkiran'ny Solomona zay hita tantara-pitiavana be fotsiny, na ny boky ny Estera zay tsy ahitana teny hoe Jehova mihitsy na indray mandeha aza ao anatiny ao, ireny dia boky samy manambara an' Jesosy avokoa. Fa rehefa any arina moa tsika afaka mandalina an'izany. De izao ireo mpaminany rehetrarehetra izany araka izany dia samy nanambara an' Jesosy avokoa, isan'izany Jaona mpanao batisa. Ary Jaona mpanao batisa no farany nanambara ny fahatongavan'i Jesosy. Izy moa ny mpamboatra lalana, zay ny pilazantsika azy, zay ma hoe mpanao batisa azy. Ka i Jaona mpanao batisa dia anisan'ny tena lehibe satria nahoana lazaina fa Eli dia anisan'ny mpaminany tena lehibe koa tato amin'ny testamenta taloha. Zany Eli zany tena sa mihitsy miteny zavatra tsy mety. Na mpanjaka zao raha tonga teny hoe enao io mpanompo sampy ianao, tena tsy mampanina anazy miteny an'izany. Toetra nananan'i Jaona io fantatsika tsara fa tonga de niteny an'ny Herode hoe enao io tsy mety ny zavatra ataonao io, ary tapaka loha moa izy noho izay teny zavatra nataon'izay. De izay fahasahiny zay no ilazany hoe Eli izy ary mampaminana azy de nanambara an'ny Jesosy izy. Sika koa resaka lady malala tsy amin'ny krismasy ihany de tokony hanambara mandrakariva fa ho avy Jesosy. Tsarovantsika ny fahatongavan'ny teto an-tany amin'ny krismasy, fa mbola ho avy izy aorianan'izao hitsara antsika. De izay fanambarana izay no tokony ataontsika mandrakariva mba ho vonona ireo olona andray azy. Satria misy olona mbola tamany eto amin'ity tany ity tsy mieritreritra fa mbola ho avy angezan'i Jesosy izany. De anjarantsika no mampafantatra izany tsy amin'ny alalan'ny toriteny tahaka an'izao ihany, fa na amin'ny alalan'ny herintsika na amin'ny alalan'ny fihetsika zay ataontsika. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra raha ny firaisana sy fimbonana amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra ny hatram'izao mandrakizay. Amen. Nivavaka isika. De rasalaza no asandratrianao ry Tompo Andriamanitra io zay mitondra izao rehetra izao. Dia omehoery izay ampafantara mandrakariva fa mbola ho avy ianao amin'ny voninahitra ao. De mamindrafo aminay no fahotana zay nataonay ry Tompo. Amin'anarana Jesosy nanaovana ny zavatra izany. Amen. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce merveilleux moment que tu nous as donné, car nous allons de nouveau écouter ta parole. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis et que ton Saint-Esprit nous illumine afin que nous connaissions ta voix. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soient avec vous. Amen. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce troisième dimanche de l'Avent est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 11, verset 11 au verset 15. Matthieu chapitre 11, verset 11 au verset 15. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Je vous déclare, c'est la vérité, parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes et la loi de Moïse ont parlé du royaume jusqu'à l'époque de Jean. Et si vous voulez me croire, Jean est cet Élie dont la venue a été annoncée. Écoutez bien si vous avez des oreilles. Amen. Vous avez sûrement déjà entendu en parler que dans la Bible de nos frères catholiques, il y a plus de livres que dans notre Bible. Dans l'Ancien Testament, pour nous, on a 39 livres. Et eux, ils en ont plus. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que les livres chez les catholiques sont faux ou est-ce qu'ils disent quelque chose de non vrai? Ou est-ce que notre Bible est insuffisante? Alors tous les livres de la Bible ne doivent conduire qu'à une seule voie. Il s'agit de la vérité par Jésus. Je répète, tous les livres de la Bible ne doivent conduire qu'à une seule voie. Il s'agit de la vérité par Jésus. Donc les livres qui ne mènent pas à Jésus ont été exclus.
Cela ne veut pas dire qu'ils disent quelque chose de faux, ce n'est pas là. Mais ils ne mènent pas à Jésus, donc on ne les prend pas. Il y en a de même lorsqu'on a, pour le Nouveau Testament, même si notre Nouveau Testament est égal à celui des catholiques en nombre, mais il y avait des livres qu'on n'a pas pris. Il y a par exemple l'Apocalypse de Thomas, l'Évangile de Pierre, l'Évangile de Judas. Oui, ça existe. Mais il ne révèle pas la vérité sur Jésus, mais autre chose. Voilà pourquoi ils ne sont pas dans notre Bible. Alors, je répète que tous les livres de la Bible doivent mener vers Jésus. Même le livre des Cantiques de Salomon, où il y a une histoire d'amour, ça révèle quelque chose sur Jésus. Même le livre d'Esther, où il n'y a même pas le nom de Dieu, ça révèle Jésus. Alors, tous ont révélé la vérité sur Jésus. De même, les prophètes de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste en fait partie. Car Jean-Baptiste est le dernier qui a annoncé la venue de Jésus. Voilà pourquoi il a baptisé. Jésus l'a même appelé ici Élie. Pourquoi? Parce qu'il avait le caractère d'Élie. Élie, c'était qui? C'était un prophète qui était très courageux. Il n'avait pas honte de dire face à face à un roi, toi, tu es un idolâtre, tu ne dois pas faire ça. Vous savez très bien que Jean avait également ce caractère. Il a dit à Hérode, toi, tu ne dois pas épouser tu ne dois pas épouser l'épouse de ton frère. Résultat, Hérode l'a fait exécuter. Nous devons, nous aussi, ne pas craindre la mort, comme Jean et d'autres prophètes, et toujours annoncer la venue de Jésus. Pas simplement à Noël. Vous savez très bien que Jésus va venir de nouveau, après pour le jugement dernier. Nous devons donc toujours annoncer la venue du Seigneur. Nous devons toujours donc dire que le Seigneur viendra, que ce soit par nos actes, par les chants que nous faisons, ou autre chose, pas forcément par les prédications que nous faisons. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour cette nouvelle parole que tu nous as donnée. Donne-nous le courage de toujours annoncer ta venue, afin que nous ne soyons pas distraits par cette vie sur cette terre. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Avy de faly ny fo matsiavy ireo taloha
kely trotrondada sine miodidinazoloely mafinaritra Christmas feno irak avy de faliny fo matsiaro ireo taloha izao mbola kely trotrondada sine miodidinazoloely mafinaritra Christmas makalaza Tiki ulina de ufinaricha zay aitanao Rezay tsiroto tray zarao fitiavana de usambatrianao Christmas makalaza Zay aitanao Rezay tsiroto tray zarao fitiavana de usambatrianao de usambatrianao
Asambasha, Nizana, Kiniha.
fiainana mandray izay anao le toerana nomany i Jesosy manao pahasambarana fifarinano ao le paradisa sona hoarini manao teno fiadanana Jesosy miandrana kana dia kely indrindra aza no niandohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko 9 ny andinin'ny 7. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko 9 andininy 7 hatramin'ny 9. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et l'use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio Teny Fiainana anako. Iny re bebe a. Raisitsika amin'ny marindrefy 1.7 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra re.